Fahatafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavany MJS amin'ny takarivan'ny alatsinainy fa 5 ny volana May taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tompo kilasy tompo vavy manasa anao mpitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy mbola eo am-pelantanany solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana sy pantsiana 2024 na ny LFR hatramin'ny androany. Raha ny nambarany solombavam-bahoaka ny fanampim-bolan'ny CENI anatanterana amin'ny fifidianana no tena andrasany rehetra ao anatin'izay LFR 2024 izay, saingy izao tsy mbola fantatra izay tena momba azy. Fanadihadiany Asinandriamalala sy Andrakotomalala. Mbola misteri indray hatreto ny momba ny teti-bolam-panjakana sy pantsiana ho an'ny taona 2024. Andinika io volavolan-dalàna io no antom-pivorian'ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Saingy dia mbola tsy tonga eo am-pelantanan'izy ireo ity volavolan-dalàna iankina ny NDB ny firenena sy ny malagasy ity. Tsisy nenenina zavatra ato amin'ny Assemblée nationale ntsika. Miandry an'ilay fanjakana izy milaza fa hoe tsisy vola. Tatasika izy ary ambadika ary milaza fa hoe misy vola amboarina ny LFR mandrakity ny androany tsisy izany. Dia tsy fantatra hoe dossier an'iny nanaovana azy fa ny hatreto aloha izany dia tsisy ninona fa tsy rolitanareo ireo fa fisamboram-boly, ratification rano Antananarivo izany hoe le fanalana tsikafokafo nefa nandritran'ny efa tamin'ny andron'ny dada nefa izay no matetika asany tsy manana afa-tsy izay izy fanadiovana ny kanalan-d'État dia izay samboram-bola lava eto dia rano hoe izay fa ny rano eto mbola tsisy rano zany izay zavatra misy eto fa dia tsy jeresahana fa dia io izy io dia tadiavana investisseur mandat tapitra vao mitady investisseur mampimendrika ataka zavatra matsikaiky efa mandat efa lany daty mbola mitady any investisseur indray dia tsy fantatra izy na izay no atao amin'ilay izy na ahoana sy ahoana momba izay fa dia miandry efa gasy. Tokony ampian'ny fanjakana ny vola anatanterahana fifidianana ka tokony ho hitasotra ao anatin'ny LFR 2024 izany fanampim-bola ho an'ny CENI izany. Hatreto dia miravoravo tanana fotsiny ireo solombavam-bahoaka. Ny andrasana amin'io dia hoe ina tsisy amin'ity zany hoe tetika amin'ny LFR fanovana. Izy moa zany dia vola efa bloqué ngaraina hoe avy loha daholo. Efa any amin'ny daholo izy vola ampiasaina izy mamoaka azy tiany ilainy azy. Tsy haiko izy anamboatra ve tsy anamboatra fa tramosito aloha zany dia hoe nanseniera 42 milliards naseho dia hoe hovana hanome izy dia ny Union européenne nafelaka tamaina iny hoe azy amin'ity aminay no mitapitapy nareo ke milaza manam-bola zay teninka Premier ministre dia mivalin'ny tarehin'ny Union européenne hoe nareo kirena Premier ministre efa niteny fa misy vola nareo ka inandray nandehanana aty aminay fa aloha mba hiandry ny avaria amin'ny firenena mikambana raha misy na tsy any zay zavatra misy dia somary miandry manao bedonanaka eto daholo tsika menakavy. Arak'izany dia atao akamiana tahaka ny mahazatra indray ny fandinihana ity volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana sy pantsiana ho an'ny taona 2024 ity. Ny pejy politika izay hatrany dia mivoatra be ny resaka mahakasika indrindra ny fikasana anangana tetezana teto Madagasikara. Androany ary dia rehefa efa mandeha andry ny texte ife izay tetezana izay fantatra araka ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka Voninahitsy Jean Eugène izay sady ao anatin'ny vovonana selera fa ny mpitondra fanjakana ihany no ambadiky ny resaka tetezana io. Asinandriamalala, Andrakotomalala. Ny mpitondra fanjakana ihany no ambadika io resaka fananganana tetezamita atao eto Madagasikara io. Hoy ny solombavam-bahoaka Voninahitsy Jean Eugène no sady mpitarika ny vovonana selera. Tsy tany miotakotaka, tsy tany misy krizy politika mivaivay Madagasikara ka tsy misy antony tokony idirana amin'izany tetezamita izany. Fa fiverako azy anie dia ny fanjakana ihany mivoy an'io zavatra io zany satria matahotra élection ry zareo. Matahotra élection dia reo mba maka sofla kely aloha dia ity velany ity zany dia hoe tsy zay mihitsy ohatran'izao zay mitady élection fa ny fantatro dia ry zareo ihany ny ambadikin'io ao zany hoe génie zany ao ny tenina tsy haiko aby dikany sika nifa zavatra tsika mitovitovy aby manao copier-coller ny inona ty izy ny constitution tsy hitako ilana an'izany
en plus taisotona zany mitovitovy anie ny tenina sy ny génie ny période 1 an 8 mois 18 mois 20 mois zany ka zany inona ary ny antony anaovana an'izany tetezamita zany aminay tsisy tokony antony anaovana an'izany tany tsisy otakotaka amitsika dia anao tetezamita atao inona ny tetezamita raha misy aminay opposition zany no maniry tianao an'izany de hoe tahaka fond ary tahaka fond zany angalatra ndray de zay vo monsieur hoe za koa ilatsaka zay le izy zany fa aminay opposition dia tokony anetretra irosoan'ity fifidianana ty satria ny olona any am'izao fotoana zao fa miandrandra fifidianana ary ny olona koa efa mahatsiaro marary amin'ny fijaliana mba tahanova zavatra. Ny vahoaka dia efa sasamiandry ny fifidianana ka tsy tokony isy mihitsy ny fidirana ao anatin'izany tetezamita izany ho hiatrany fanazavana. Fitiavana te angorokarena no hitadiavan'ireo mpanao politika sasany io tetezamita io ary misy mitady amerina ny fizarantseza tamin'ny taona 2024. Zany ta transition zany angy nanomboka tamin'ny 2024 izy nanao an'izany izy namorona an'izany dia nanaovana inona tetro zany dia fantatra le izy fa nentina nangalarana nentina nitsitsafana ninana an'izay vangony président Ravalomana le 900 zay ny transition dia rehefa lany dia nabolina dia io mo dia tsy péri amin'zalahy hoe zalahy rehetra mita izy le zalahy dia tava fanjakana le zalahy izy la hoe zalahy ka le zalahy dia tava fanjakana fa tsy hitany hoe fa izy nefa nanteny hoe fototra transition dia tao aminy izy zatra mihinana an'io zareo izy zatra mandrobaka ny kitapo-molam-panjakana anatin'io dia zareo rehefa gôky ty moa efa laniko ka ty misy nina kitapo-molam-panjakana vidaka le kitapo-molam-panjakana kina moa natao dia mody zay nytotatonana hoe mba hanitarana anyty mody makaria misisiny hoe aloha mba hita raha zay sisany hoe mbola misy kely tonga any zay sao dia mba misy le 100 millions de dollars sao dia tonga ihany nefa reny tsisy amehanao an'izany zara tsy misy hoe inona ny resahanao amin'io zay manantena tsy misy raha vakaiky izany telo volana avianao hiala fitonana dia izy misy ampisambotra volana dia izy nibaby an'io rehefa avy eo. Efa hita mandendeha amin'izao fotoana izao ny texte ife io tetezamita io mitovitovy tamin'ny rafitra nisy tamin'ny taona 2024 ny rafim-panjakana kasaina atsangana eto raha ilay texte mandendeha nojerena. Etsakila ny mpanohitra izay tarihan'ny Filomarika Ravalomanana dia mitaky fifidianana mafy amin'ity taona ity ka tsy mila tetezamita. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny tetezamita ihany koa ny solombavambahoaka voafidy avy any Taolagnaro any. Ny antso amin'ny fahamelon'ny vahoaka malagasy ny tenany manoloana izay resabe izay. Charmano Menjanary, Manorandre Malala. Tsy azo ekena intsony ny irosony Madagasikara ao anatin'ny tetezamita. Indrindra manoloana izao fahasahiranana vahobe manjony malagasy izao. Fifidianana ihany no tokony irosony ary mila tanteraina ny voalazana lalam-pandrenana. Mila mailo anefa ny malagasy fa misy fitaka bevava ataony mpitondra ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy manoloana io resaka tetezamita io. Ireo olona reo mihitsy tompoko amin'izao efa mamolavola hatramin'ny texte efa vita fa fotoana fotsiny gn'andrasana hametrahany zareo an'izay zavatra zay ka arakaraky ny vahoaka malagasy hagneky an'izay zavatra zay fa za mbola tsy nahita misy fitondrana efa ho tapitra tompoko ny mandat de hamorona tetezamita fa hoe misy problème amin'ny firenena. Zany problème amin'ny firenena zany fantatry tsika fa hiatrika fifidianana. Raha hiatrika fifidianana tsika tokony ho jerena raha ny tsara tantana ty firenena ty. Efa ela ny tokony ho jerena ny rehetra hoe misy zavatra tsy mety ao mba hampandeha tsara ny fifidianana. Alolo jerena zao. Tsy ankatoky ny fifidianana tompoko ny tokony jerena an'izay. Fa raha ohatra ka tena nisy zavatra tsy mety ao ary raha ohatra reo olona responsable nandray andraikitra daholo, raha ohatra ka reo olona reo tia tanindrazana, raha ohatra ka reo olona reo mitsinjo, efa ela ny tokony nitady vahaolana mba ho nisian'io fifidianana io. Fa tsy zay ny zava-misy amintsika eto dia tena araky n'le resaky igny tena malahelo tompoko zany milaza aminareo fa misy olona amin'ireo fitondranareo
tena mieritreritra ny malagasy ho vendrana mihitsy. De tiako ampafantarina eto za Zafinandro Perle bien-aimé voafidy tao amin'ny distrikany Faradofay tompo solombavam-bahoaky ny Madagasikara. Tsy mahita fa tsy mety zany ary mahita fa hampidikizo ny vahoaky madiniky zay efa sahirana amizao tsy mitady tetezamita atsika, tsy mitady tetezamita atsika fa raha ohatra avelao ny vahoaky ny tsara, raha ny tsara ny fitantananareo ho tonga ny fifidianana dia ho hita eo ny valiny. Nambarany ity solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny tapany atsimony nosy ity androany fa misy antotan-kevitra amparitaka momba izany amin'izao fotoana. Fikotrehana zavatra fa no ataon'ny mpitondra ankehitriny amin'ny fizaran-javatra amin'ny volam-panjakana amin'izao fotoana izao. Ohatra ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tao Taolagnaro ity. Nambarany fa tsy fitiavana ny olom-panjakana hiasa ny fizarana ireny fitaovana ireny fa fiomanana anao alabato mandritra ny fifidianana. Ramano Menjanary sy Manora Andrimalalatrany. Mizotra any amin'ny fomba mamoetra fikasana anodina ny safidy-bahoaka ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao fotoana hoy ny solombavam-bahoaka izay voafidy tao Taolagnaro Perle Zafinandro. Fikotrehana alabato ny fizarana fifanarahana arakasa, ny fanomezana fiara ho an'ireo lehibe ny distrika sy ny moto ho an'ireo lehibe ny tanàna hoy ny fanazavany. Inona kay ny mahatonga hifarana ny mandat zarana tomobile daholo ny chef district rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Inona kay mahatonga an'izany? Nareo zany mieritreritra fa amin'izay fotoana nipetrahana nahalany filoam-pirenena zay reo olona reo nijaly tsisy tomobile tsisy tomobile hiasana, hampiasana reo ary de mialatsiny aho fa araky ny eritreritro za tsy mahafantatry politika mety hampiasana reo amin'izay resaka alabato zay any ambanivohitra agny mitadia tobily matanjaky. De mitovy amin'izay koa ty fizarana moto ty miteny averimberina lany ny vola kitapo-panjakana kitapo-bola-panjakana efa tsisy vola intsony volana vitsivitsy amin'ny farany taona ny araky ny anina ny senity ny deuxième tour ny présidentielle ngalefagna ny ben'ny tanàna. De volana vitsivitsy alohany io zany de zarana moto mahita vola tampoka comme par hasard mahita vola tampoka hizarana moto amin'ny ben'ny tanàna eran'ity Madagasikara ty tetezina hizarana moto. Tsy tokony ankatoko ny vanim-potoana ny fifidianana toy izao no tokony anaovana fizarana fitaovana toy ireny raha tena tiany fanjakana hiasa malalaka ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo fa tamin'ny fotoana nalan'iny na nanindrena azy ireo. Raha ny tia hiasa reo ben'ny tanàna reo hatramin'izay voalany ry zareo de nomenandry zareo ny fitaovana hiasana fa tsy ankatoko ny fifidianana ry zareo zay vao zarana moto. Tsy ankatoko ny fifidianana zay vao veriveresy tompoko ny ben'ny tanàna hoe omena 2 milliards ampiasana kay misy an'izany kay agny amena isaky ny commune nanina zavatra zay tsy natao hatramin'izay. Ankatoko ny fifidianana vao iarasaka mahafantatra eran'ny Madagasikara mijaly zany resaky mpampianatra zany amin'ny resaky recrutement. Rehefa atao recrutement zara fa atao amin'ny toerana anankiray presque angalana anankiroa amin'ny district anankiray angalana enina angalana valo inona moa dikan'izay amizao izy tompoko tampotampokoment eo misy ny fampidirana fahobe. Tsy azo ekena intsony ny fikasana angalabato izany hoy ity solombavam-bahoaka ity. Fifidianana madio andraisan'ny vahoaka anjara anehoany tena safidiny no takiny. Tsy salamany any atsimo andrefana avaratra antsinanana rehetra andy afa-tsy olona vitsy manefoefo. Tsy anaiky izany isika fa mila fanovana ho iatrany ity solombavam-bahoaka voafidy tao Taolagnaro ity. Voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana ny tokony anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ny taona 2024 ity. Fa nitsakitsahana lalam-pandrenana araka izany ny fikasana iroso amin'ny tetezamity izay voiziny mpanao politika maromaro amin'izao. Olana mipetraka amin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana izao ihany koa ny tsy fahatokisan'ny olona intsony ny rafitra mikirakira ny fifidianana toy ny senisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ohatra. Eo ihany koa ny mahakasika ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana anisan'ny loha hevitra no voaboasana nandritra ny fandarana miara-manonja androany fintin'ny onja lalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Amin'ity taona 2024 ity no anaovana ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana ben'ny tanàna ary koa ny fifidianana mpanolontsain'ny tanàna raha ny voafaritry ny lalam-pandrenana.
fifidianana madio sy mangarahara araka endrehetra no takindreo mpisehatra amin'ny fifidianana ny antoko politika ary ny olom-pirenena ho tanterahana amin'ity taona ity. Ny fitondram-panjakana rahateo efa nilaza sy nanamafy fa atao amin'ity taona 2024 ny fifidianana filoham-pirenena. Maro nefa ny aiampetraka manoloana ny fomba fiasan'ireo rafitra mikirakira ny fifidianana. Anisan'izany SONI sy ny ACC izay olona notendren'ny filoham-pirenena avokoa ny akamaroan'ireo mpiambanao. Mitambesatra amin'ny maro ny atsotsika hoe crise de confiance na ilay atsotsika hoe fahavereza-pitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana ary ihany koa indrindra ho amin'ireo tompon'andraikitra izay mikirakira ny fifidianana anisan'izany moa ny ACC ny SONI ary koa ny ministeran'ny atitany satria fatatsika fa ratsamangaka eo anivon'ny ministeran'ny atitany ny fokotany izay nomena fahefana ny lehiben'ny fokotany amin'izao fotoan'izao ny mahakasika ny hoe fikirakirana n'io resaka lisy-pifidianana io kanefa dia ao anatin'izany sehatra ataontsika hoe organe de gestion des élections reo no mametraka ho an'ny vahoaka malagasy indrindra moa amin'izao fotoan'izao koa raha dia lasa mampiaya ny hoe misy mikonokonona anao teteza mity anao iny zany rehetrarehetra zany dia lasa misafiritaka ny sain'ny vahoaka malagasy hoe aiza marina ary le tena lalana andehanany ity firenena ity atao. Misy vahaolana ahafahana manala ireo AIA mipetraka amin'ny rafitra mikirakira amin'ny fifidianan'ireo. Anisan'izany ohatra ny fametrahana solotena ny antoko politika eo anivon'ny SONI. Fa anisan'ny ipetrahany AIA ny olom-pirenena ihany koa amin'izao ny mahakasika ny fahaleovantenan'ny ACC mba hisorohana indray le fomba fiteny nalaza tamin'ny taona 2024 azo raisina fa tsy mitombony. Koa tsika mahakasika ny lafin'ny fitsarana avy momba lalam-panoloenana efa nisy teto amin'ny firenena nge nananganana an'izany hoe commission spéciale ho an'ny fifidianana zany na ny hoe fitsarana juridiction spéciale zany pour l'élection azo atao zany manangana an'izany eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa hita fa rafitra mampiaya io fitsarana avy momba lalam-panoloenana io raha zay ny ombonany rehetra fa vahaolana ampienana an'izay lafi ny AIA zay ary tsy ilana teteza mihitsy zany fa azo atao tsara ny mandamina an'izany ao anatin'ny fifampiresahana. Mbola olana mipetraka sy mampametra-panontaniana ihany koa amin'izao ny mahakasika ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana. Vola manodidina 740 miliara ariary no tombanan'ny SONI fa ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ny fitondram-panjakana no iantoka azy. Mbola zara raha 500 ny vola iny efa nolazain'ny mpitondra fa efa eo ampelantanana amin'izao. Misy indray nefa ny fanambarana nataony avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tany amin'ny vondrona Eropeana fa 70 miliara ariary sisa ny vola tadiavina anaovana ny fifidianana amin'ity taona ity. Anisan'ny andalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena mandritra izao fivoriana ara-potoana voalohany izao ny mahakasika ny teti-bola ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy. Iverenany anivon'ny anteny meram-pirenena isika atao anatiny ity toy ny vava-manaraka ity dia vitsy ny solombavambahoaka mivory eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana atrehan'izy ireo izao. Tsy fantatra mazava ny antony fa ny hita dia miavitsy hatrany ny solombavambahoaka manatanteraka izany asam-bahoaka izany. Hatreto tsy mbola misy ny lalàna amin'ny mazava ahafahana manasazy ny solombavambahoaka tsy tonga miatrika ny fivoriana. Fanadiadiny Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Tsy mbola misy ny lalàna ahafahana manasazy ireo solombavambahoaka tsy tonga mivory rehefa vanim-potoana ny fivoriana ara-potoana tahaka izao. Efa misy ihany rijateny miresaka azy io ao anatin'ny fitsipika anatiny mifeny anteny meram-pirenena saingy dia mandeha ila. Misy fahabangana ihany ao amin'ny toe-javatra hoe mila sazy sala amin'ireny misy famaritana ny sazy omena ny solombavambahoaka amina trangan-javatra isan-karazany ao. Fa raha tsaroantsika dia nisy ilay lalàna izay nikasana ametrahana tolo-dalàna ilay izy ametrahana ny code d'éthique eto anivon'ny anteny meram-pirenena izay tsy mety tonga hatramin'ny farany ilay izy satria niemotra foana hatrany hatrany isaky ny tonga ny fotoana andaniana azy fa ny fanariana rehefa akatoavina somatsara io code d'éthique de déontologie io dia ahafahana mijery ny fifampitondrana araka ny tokony ho izy amin'ny fanatanterahana ny asan'ny solombavambahoaka. Afaka mandany lalàna tsotra araka izany ireo solombavambahoaka tonga miatrika fivoriana na dia vitsy dia vitsy aza izy ireo.
afaka mandray fanapahan-kevitra goavana ireo député vitsy tonga mivory ireo raha toka ilay antsoina hoe loi ordinaire ny tonihina. Mila fetrisa enjehana tsy maintsy tratrarina kosa nefa raha lalana fehizoro no tonihina. Rehefa lalana tsotra zany hoe misy ny atao hoe loi ordinaire, lalana tsotra. Misy ny atao hoe lalana fehizoro, na loi organique. Rehefa le loi ordinaire izy, rehefa mitentsika hoe loi zao na pa projet de loi numéro zao, proposition de loi, de rehefa zay izy de majorité simple, de fafahana mandany azy. Séance plénière ny resaka eto fa misy ny atao hoe loi organique na ny lalana fehizoro izay tsy maintsy majorité absolue vao azo lanina. De misy nefa akoatran'izay ireo lalana zay rehefa tsy mitovy ny hevitry ny anteny mihira roa tota amin'le navety parlementaire, indraindray tonga hatrany amin'ilay fananganana ny comité mixte paritaire, de amin'izay fotoan'izay ilay fanapahan-kevitra farany tsy maintsy ilana ny roa pahatelo mpikambana ny parlementa amin'ny fampandaniana azy. Amin'izao fotoam-pivoriana izao de vitsy ireo solombavambahoaka tazana mivory eny Tsimbazaza. Tsy vitany ny asanankin'ny vahoaka taminy sainga migoaka hatrany ireo tombontsoa mioam-pampana hatrany nefa izy ireo na dia tsy tonga mivory azy. Vaovao eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay hatrany dia ampitovy ny zony mpampiasa vola vahiny sy malagasy. Io no tena hojeren'ny solombavambahoaka ao anatin'ilay tolo-dalàna mahakasika indrindra ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Anisan'ny nodininy solombavambahoaka tamin'ny alalan'ny Asambomierandroanty teto Tsimbazaza ny ambangovango io lalàna io. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala hatrany. Hitovy avokoa eo anatrihan'ny lalàna ireo mpampiasa vola vahiny sy malagasy raha lany ilay tolo-dalàna ifeny fampiasam-bola eto Madagasikara. Hatramin'izay dia nomena tombon-dany ireo mpampiasa vola vahiny ka raha lany ity tolo-dalàna ity dia zahana ampitovizina ny zony ireo mpampiasa vola. Raha ty resaka momba ny investissement ty dia misy lalàna tokony ampitoviana ny zoa ny investisseur malagasy sy ny investisseur vahiny. Ny anton'izay dia tsotra. Ny investisseur vahiny rehefa tonga eto amintsika dia somary mena an'ilay tombony amin'ilay hoe ohatrany hoe manampitampitsika zany dia hatramin'izay ny lalàna misy eto amin'ny firenena dia ireo ohatra hoe mangataka hoe alefahana ny etranay rehefa manao an'ity zay misy tambony daholo ny zavatra ataony dia ny mpandraraha malagasy nefa tsy manana izay tambiny mitovy andreo investisseur avy any ivelan'izay. Dia izay no ezahina zany hoe mba ampitovy ny lenta ny investisseur malagasy sy ny investisseur vahiny. Tsy natao ampiambitra ireo mpampiasa vola vahiny nefa ity tolo-dalàna ity fa kosa natao hisarihana azy ireo azy. Hoe ahoana zany mba hisarika ny fampiasam-bola eto Madagasikara na ny avy any ivelany zany ny avy ao na ny ato anatiny, satria izay fampiasam-bola zay mazava ho azy mitarika vola misy asa zany miforona amin'izay fotoan'izay dia mba izay zavatra izay zany no tena hojerena hoe ahoana ny fehan'izay na malagasy na avy any ivelany. Manarak'izay dia izay rehetra izay nefa tsy maintsy misy lalàna mifehy azy mba tsy hoe samy hanao izay patany fa mba tena hoe anaty lalàna no hitondrana izay asa izay. Ary indrindra io lalàna io koa dia tsy maintsy jerena ny fiarovana ny mpampiasa-bola malagasy satria mila arovana koa matetika ny mpampiasa vola avy any ivelany ohatra be vola be ohatra fotsiny zany dia ahoana ny mpampiasa vola malagasy ao anatin'izay. Mbola ao anatin'ny fanadadiana lalina momba ny tolo-dalàna io moa ireo solombavambahoaka hatramin'ny androany. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny andro ankatoavan'ilay solombavambahoaka izany. Ny lazan'ny fitsirihana nataony kosa ny Afrobarometer fa tsy matianina amin'ny asa ny tafika malagasy eto amintsika. Miaina anaty tsy fandriam-pahalemana ny 1.7 ny vahoaka malagasy noho izanty raha ilay tatitra hatrany. Avy amin'ny fanjakana no fototra olana, ny fototry ny olana ho kosa nambara ny koloniely no sady solombavambahoaka Emilian Rambosalama. Germano Menjanary, Manora Andriamalala. Ny antsasa-manila ny malagasy no tsy mahatsiaro miaina anatin'ny filaminana sy fandriam-pahalemana. Tsy mahatsiaro izy ireo fa tena miaro ny tena sy ny fananany ireo mpitandro filaminana. Raha ny fanadihadiana nataony ny Afrobarometra, olana 3 no mianjady ny mitafika malagasy
dia ny zandary ny miaramila ary ny polisy hoy ny kolonely Emelia Rambosalama androandry. Nambarany ity manambolona itra ity fa marina sady mitombona ny fanamariana sy ny tatitra izay navoaka ny afrobarometra io fa tsy matianina amin'ny fahaiza-manao amin'ny asany ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny fanjakana sy ny mpitondra ankehitriny ny olana raha ny fanazavany. Tafika malagasy am'izao fotoana izao dia mbola tsy resaka mety amin'ny resaka hoe professionnalisme fa raha misy natao hoe professionnel tena matianinao dia atao hoe apatelony ny amin'ny tafika malagasy sy ny zandary ary ny polisy fa aty amin'ny resaka hoe indrindra amin'ny tafika malagasy dia aty amin'ny resaka hoe mpanao service national mipetsaka zay zavatra ena tsy resaka matianina zany fa resaka atao hoe vontsotavanandro satria ilaina ilay hoe manana isa tahaka zao ny tafika malagasy manana isa tahaka zao ny eo amin'ny polisy pirenena manana isa tahaka zao ny eo amin'ny gendarmerie nationale dia ireo anankitelo mitambatra zay zay misy olana amin'izao fotoana izao satria raha ny resaka hoe olona fotsiny tenenina dia ny olombelona mandrafitra ny tafika malagasy ny gendarmerie nationale sy ny polisy pirenena zany dia tsy tena matianina ray manontolo daholo fa mbola misy ny atao hoe manao service national tsy tena ao anatin'izany hoe matianina zany. Sary lasa fitaovana politika ny tafika eto amintsika ka mahatonga io olana io ho iantrany ny fanazavany. Firy ny abetsahany tafika malagasy ny zandary sy ny polisy aty andrenivohitra izay rehefa misy hetsika ataon'ny mpanao politika indrindra mpanao politika aty amin'ny fanoherana dia marobe ary indraindray aza dia araky ny fitenenina hoe mety hitovisa amin'ny mpanao fihetsiketsehana mihitsy ny mpitandro ny filaminana miatrika ny mpanao fihetsiketsehana nefa mpanao fihetsiketsehana zay tsy mitambasy. Ny resaka fihadiana tsy fandriam-pahalemana rehefa mandeha amin'ny zavatra mitranga andrenivohitra na any ambanivohitra dia mba jereo amin'ny andro alina firy mpitandro ny filaminana mandeha mijery an'ireny elankelatrano ireny, firy mpitandro ny filaminana mandeha tety andrenivohitra ireny matao hoe mandeha manao ny resaka fihadiana tsy fandriam-pahalemana any ambanin'ireny any ambanivohitra sy any amin'ilay natao hoe faritra mena ireny. Zany hoe lay paikady apetraka mihitsy zany no tsy voafaritra tsara fa lasa any amin'ny atao hoe fitaovana lasa amin'ny fitaovana politika ampiasaina amin'ny mpanao politika lasa atao hoe fiferovana n'lay régime am'izao le tafika malagasy gendarme sy ny polisy zany dia ny tafika malagasy fa tsy mandeha tena amin'le hoe le tena hoe mission principale zany hoe ferovana vahoaka sy ny fananany. Tsy tongatonga ho azy ny fanadiadiana izay nataony afrobarometra ary tokony ahatonga saina ny tafika izay ampanaovina asa tsy tokony ho ataony ho iantrany ity manambonina itra ity. Lafomba vaofa tanteraka kosa indray ary dia tsy mankasitraka ny fitrandrahana volamena ataona orinasa vahiny iray ao tampon-tanànany ny vahoaka ny Voilava ny Mananjary miteraka fampitehan'ny toerana iveloman'ny mponina fa indrindra ny mahatafiditra ny toerana misy sekoly ao anatin'ny faritra Itrandrano no antony tsy ankasitrahan'izy ireo ka nirosomy tamin'ny fitokonana. Germano Menjanary Manora Andriamalala. Ny sabotsy teo nidina andalam-benana eo ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fitrandrahana volamena ataona orinasa karana iray ao an-toerana ny mponina ao Voilava Mananjary. Velaran-tany maro no voakasika ny fitrandrahana izay manimba ny antom-piveloman'izy ireo hoy ny mponina ao an-toerana. Tsy misy fampiresahana fa tery vaimanta no natao azy ireo. Isan'ny voatonona amin'ny firaisana tsokombakomba ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Isan'ny antony tsy aneken'ny mponina ny fitrandrahana ny mahavoakitika ny sekolindrimasera ao Voilava manoana ny hetsika ireo mponina ny ampanjaka. Satria teo aloha sinoa tonga teto hiasa teto isinekeny satria maro be sinoa ny asa teto simba ny taninay simba nireo karera za madinika sy mianatra nidran koa tagnatin'ny bi cyclone Freddy dia vao mekapo tontolo iainana tsy mahita sakafo hoanin'olona dia tia afara rehefa gagana hoe tonga eto karana hiasa ka zay agnatin'ny commune agnatin'ny Voilava dia sy magneky iasany karana asa eto ka dia zay anareo fitondraka mpanjakana ambony indrindra ianao filoha-pirenena Andrazoely dia mba za voakeky izao tanora marobe agnatin'ny commune Voilava zao ka magnanteny zay fa henonao zay amin'izao fitaragnany zao. Professeur Zafindrabe agnarako mpanjaka agnatin'ny commune efatra
ambodinonika antaretra voilava ary ambononany ny zava-misy dia hoe izy fitrandrahana volamena aty voilava taitra zany ny lohako ary nisintona ny mpanjakanamako hiaraka itolona hiaraka nentana ny mpanjakanamako sy vahoaka agnatin'ity fatrity anohitra n'izany zavatra zany satria mampalahelo satria hopotsika no avy ny taranaka tombosoan'olombisy a dia toko sy atakalo ny tombosoany besinimaro fa nampotehana no avy ny taranaka izao hoy ireo masera ary tsy nisy akory ny fampiresana mazava amin'izany manoloana any amin'ny avokasika ny sekoly ny any koa n'izao fitonana zao mba te halala mazava mo avy amin'ny ben'ny tanàna satria raha nampanantena fivoriam-be izy tamin'izay mba niteny hoe rehefa tonga dia fivoriam-be no atao fivoriam-be pokon'olona nefa taitra be zay fa voatonga izy dia fitariana atokon'olona teny amin'ny terrain izay tsy henonay akory tsy fantatro na zay koa mba tokony nakeny ny zay moa manana iay araky nefa voalazaiko teo hoe efara amin'ny tunnel izy io ka tena akaiky ny tamboho moa rehefa mandeha ny tunnel tonga ny tondra-drano idiran'ny rano dia miotaka daholo zany votitranonay ao zao dia efa miotaka fa tsy fantatra hoe ino antoko aloha mety tsy hoe ny trano ny tonga dia horavany fa le amin'ny tunnel any ambany any zay ataony sokosoko ary matetika amin'ny alina foana reny olona reny miasa rehefa manao hatramin'izay ny mpitandro filaminana avy amin'ny kompaniany mananjaro no tonga tany an-toerana nandrarany hetsika ny bana ny vavadiny sekoly izay nanaovana ny hetsika nanamafy ny ponina ao voilava fa ito foana ny hetsika ary olavin'izy ireo hatramin'ny farany ity fitrandrahana tsy manara-dalàna sy tsy mifanarahana tamin'ny vahoaka ity aoriny fanadiadiana vo afaka milaza na azo atao na tsy ilay lalambe migodana io no nambarany teo anivon'ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana androany mahakasika ilay tetikasan'ny filoha amin'ny pirenena lalambe migodana 20 kilometatra ihany aloha ny voakasika anaovana fanadiadiana raha ny fanazavana trany Charmano Menjanary Manora Andriamalala ny sarety no mandeha alohan'ny omby io no azo ilazana ny tetikasa lalambe migodana izay tetikasa ny filoha pirenena nilaza mantsiny teo anivon'ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana fa izao vao misokatra ny fanadiadiana fahazahon-dalana ara-tontolo iainana andiany voalohany amin'ilay tetikasa 20 kilometatra no anaovana izany aloha na aminay nao manjery ary le hevitra dia raisinay foana fa manara-maso andreny zay zay no manjery rehetrarehetra ka misy maneho hevitra dia ampitao ohatra raha sendra fantatrareo hoe tokony ampitaina le izy fa raisinao ain'le somatsara zay hevitra rehetrarehetra mandritra n'le fiam-potoana fisokafana io dia misokatra tamin'ny amin'izao fotoan'izao zany le izy tamin'ireo anzy teo dia manana eo amin'ny 2 volana eo no aineo akana ny hevitra sy fanrehetrarehetra mandray anjara ao anatin'le izy rehefa vita zay vakakevitra zay dia mandravina an'izay ny tanivonao aineo rehefa aveo dia mandravina ny hevitra rehetrarehetra vita dia rehefa voaravon'izay dia manoratra n'le antsoina hoe boky nandraikitra ara-tontolo iainana antsika zany rehefa aveo ao anatin'iny boky nandraikitra ara-tontolo iainana iny ahitana n'le arifenitra ho hitany tsirairay ao daholo le hevitra arosiny mandritra fotoana vakakevitra hoe zeo daholo le arifenitra tianay atao momba n'le tetikasa dia mivadika ao anaty boky nandraikitra iny rehefa aveo dia le boky nandraikitra iny no ekeny mpitantana tetikasa zay vao mivoaka ny antsoina hoe fahazon-dalana ara-tontolo iainana zany efa nisy ny fanazavana momba io natao tamin'ireo orinasa izay ianao ity tetikasa ity hoy ny fanazavana tsara trany ny mampatsiahy fa efa betsaka ny tanin'ny mparibahoaka voakasika ity lalambe ity izay voatotitra raha tsy resaka toy ny ao talatany volonondry ikika nitantsa hatramin'izao ny fanonerana ho azy ireo 5 volana taoriny fametrahana ilay vato fototra vao niroso tamin'ny fanadiadiana ara-tontolo iainana ny ONE ary amoaka ilay fahazahon-dalana ho an'ny tetikasa na azo tanteraina na tsy eo amin'ny vavaony mety ho toetra ny andro kosa indray ary mihamafy hatrany ny herin'ilay rivo-doza Fabian ary voasokajy ho cyclone tropical izy amin'izao mbola any amin'ny 3 kilometatra miala ny nosy la Réunion aloha no misy ity rivo-doza ity saingy miamikisaka amin'ny anatsimo atsimo andrefana manakaiky any Mayotte mahafakatra amin'ny 17 kilometatra isan'ora raha ny vinavina ny FUB famantarana ny toetra ny andro atsy la Réunion dia hihamafy hatrany ny herin'ity rivo-doza ity ary mety hivadika rivo-doza tropical mahery vaika amin'ny tapaky ny herinandro avy izao na izany aza nefa dia tsy mbola hisy ahina sy hisy fiantraikany amin'ny toetrin'andro eto Madagasikara ity rivo-doza ity raha ny vinavina hatrany dia mahatratra 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny eny an-dranomasina ary mety arahana tafiotra hatrany amin'ny 15 kilometatra isan'ora zany
mibeba foana mitandrema amin'ny namana ary mifikira amin'ny Andriamanitra io no afatra ho an'ny mpanazava avy eo amin'ny ivon'ny faritanana Lamanga Atsimo. Mifantoka amin'ny fanentanana ny tanora tsy hirona amin'ny zava-mahadomelina ny fankalazana ny herinandro ny mpanazava stily ho an'ny faritanana Lamanga Atsimo izay nosokafana ny sabotsy lasa teo. Maro ny hetsika miandry sy ny mpikambana mandritry ity herinandro ity mifandraika amin'ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina izany. Avitra Solondraibe sy Andrakoto Malala. Marefo malona ny fiparitany zava-mahadomelina ny tanora manodidina ny 12 hatramin'ny 15 taona. Maro ny fitarainy nataon'ny fiarahamonina manoloana ny zava-doza terany. Fikambanana iray mitaiza sy mikolokolo zazavavy sy zazalahy ny fikambanana Skoty. Loha hevitra lehibe no safidiana tamin'ity taona ity mandritra ny fankalazana ny herinandro ny mpanazava stily ny ady amin'ny zava-mahadomelina. Ny loha hevitra dia mianga avy amin'ny nasionaly fa indrindra koa mianga avy amin'ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Hita taratra tamin'ny hitantsika taratra rehetra angambany fa miroborobo tokoa ny firotsahan'ny tanora eny na ny ankizy ary eo anivon'ny fisotroana, fitsondromana, fihinanana zava-mahadomelina ao fiarahamonina izay tena ambana ao amin'ny fanabeazana tokoa. Mampanabe anay dia ny mitarika ny ankizy, ny tanora, na lehibe ary hiady fisorohana ny fidirana amin'ny zava-mahadomelina fa indrindra koa manampy ireo efa tafiditra ao anatin'izay sehatra izay hialany fenteherana amin'ny zava-mahadomelina. Mandritra ny herinandro mpanazava stily eto Madagasikara dia fanentanana. Fa rehefa ao anatin'izay rehefa vita ny fanentanana ka misy ka any amin'ny fiarahamonina dia mandray an-tanana ny faritany. Nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana ny fankalazana ka nahafahan'ny mpitandrana nanio ny voka-dratsy ny zava-mahadomelina araka ny tenin'ny soratra masina sy eo amin'ny fahasalaman'ny tsirairay. Voavolavolao ao anatin'ny fanabeazana Skoto ary mahatsapa ny voka-dratsy ateraky ny zava-mahadomelina. Mahatsapa manana andraikitra goavana amin'ny fanentanana eo anivon'ny fiarahamonina ireo mpikambana. Androany zao zay manao fanokafana dia raha amin'ny lakamisy ivony dia ny sabotsy famaranana. Asa fanentanana male zava-mahadomelina aloha amin'ny herinandro ny tily sy mpanazava tily izy ny tena voizina fa amin'ny fanabeazana anay isan'andro zany misy izay fanentanana izay foana fa tsy voatery maniady amin'ny zava-mahadomelina. Izay skotisma moa zany tsy hoe asa soa sy fanomponan'Andriamanitra ihany natao fa fanentanana ny tanora amin'ny fiadiana amin'ny zava-mahadomelina. Ka le izy nefa tsy mahasoa antsika tsy mitondra hoe mahasoa fa mitondra aretina ary fahafatesana le izy. Niavaka ny fanokafana tamin'ity taona ity satria nizara roa ny toerana ho an'ny mpanazava stily eto amin'ny faritany Analamanga Atsimo. Ho an'ny zazalahy dia tetsy amin'ny FJKM Nosy Zatebroana no nanokafana izany ary atao amin'ny FJKM Nosy Zatoandrefana kosa ho an'ny zazavavy. Mbola maro ireo hetsika miandry amin'ity herinandro ity ary indrindra ny famaranana ny sabotsy ho avy izao. Manana anjara firotsahana amin'ny fanabeazana ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny fikambanana ka antony anatanterahana ny diabe fanentanana ho amin'ny asabotsy ho avy izao. Amaranasika ny fampahalalam-baovao taky ny mahazatra eo amin'ny maresaka iray sampirenena
7 faingo raika amin'ny 10 isanjato no vato azo ny filoham-pirenena turka Erdogan raha toka 4 faingo 20 isanjato kosa ny vato azo ny mpifanandrina taminy. Avy eo amin'ny Eriakavy nandritra ny fifidianana fiodinana voalohany no tanterahina omaly fa 14 volana May. Iroso amin'ny fiodinana faharoa araka izany ny mpifidy any Turkia ny 20 May ho avy izao. Akoatra ny fifidianana filoham-pirenena dia hiatrika ny fifidianana parlementera ihany koa ny any Turkia. Onjalalaina Ranaivomanana sy Manora Andriamalala. Amin'ny 20 May ho avy izao no hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa any Turkia. Ny filoham-pirenena teo aloha Erdogan sy ilay social-demokraty Kemal Kılıçdaroğlu no hifanandrina amin'ity fiodinana faharoa ity. Nandritry ny 20 taona izay no efa nitondrany Erdogan any Turkia ary izao izy mbola tafiditra amin'ny fiodinana faharoa izao indray. 7 faingo raika amby 10 isanjato n'ireo mpifidy voasoratra anarana no nifidy ity filoham-pirenena ity ary 4 faingo 20 isanjato kosa ny vato azo ny mpifanandrina taminy izay avy amin'ny Eriakavy. Omaly alahady 14 May moa no nanatanterahana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha tany Turkia. 5 faingo 17 isanjato kosa no azon'ilay laharana fahatelo Sinan Ogan. Samba n'ity filoham-panjakana 20 taona ity no tsy maintsy mandalo amin'ny fiodinana faharoa nandritra izay no irotsahan'ny fidiana izay. Raha tsy haivana dia lany tamin'ny salanisa 20 faingo 5 isanjato tamin'ny fiodinana voalohany ny tenany nandritra ny fifidianana natao tamin'ny taona 2012. Akoatra ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola hifidy ireo parlementera miisa 900 ihany koa ireo mpifidy miisa 420 tapitrisa any Turkia. Desert no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity makasitraka anao hatrana anaraka ny fotoanany fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Aorian'ny vaovao dia hoaratsika tahaka ny mahazatra ny fandaharana Global News, ny fandaharana Ahona Marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana Adinika. Ny horonansary hoaratsika amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Glace. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rahampitso indray tompoko.